Zazafotsy izay tsy fantatra mazava ny tena asany fampiambina tanàna ny Andohany tao amin'ny komina Anjijy miisa 3 no maty voatifitry ny Zandary omaly ary 2 maty voatifitry ny miaramila Androany maraina izay samy avy any amin'ny komina Anjijy saingy tao amin'ny komina Manerinerina anatin'ny distrika Ambatoboeny no nisiany fifampitifirana raha nitatitra nataony ministra ny fiarovam-pirenena ny maraina teo. Niakatra tao Manerinerina nampiorory vahoaka ireo zazafotsy ireo no nantsona ny fampiresaka tamin'ny tanàna tao an-toerana saingy namoahany izy ireo sabatra saika hanovonoana ny ben'ny tanàna raha ny fanazavana nomeny ty farany tamin'ny mpanao gazety ny Real TV ny ariva teo ka io no nitarika ny fifanjaibona sy ny fitifirana ary nihitatra hatramin'ny fandehanan'ireo zazafotsy namandreo voatifitra ireo tamin'ny tobin'ny mpitandro ny filaminana nangalatra basy sy nampiorory ny mponina ka voatery nandraisan'ny mpitandro ny filaminana andraikitra ho ny ben'ny tanàna Anjijy izay fiaviana reto zazafotsy ireto. Tsy miala amin'izao fitondrana izao ifanirisoa Herinaivo raha maninona ny amponja iray sara izay vola na koa raha maninona ny vady aman-janany ka mitaky ny hanomezana fiarovana ho azy mianakavy ireo ity filohan'ny sendika ny mpitsara teo aloha ity raha ny fanambarana nataony tao amin'ny tambazora tserasera androany. Raha isara izay vola sy ny vadiny maître Rakotonirina Hery Lalaina filohan'ny olavitra ny vady tany mantsy sy ny vavolombelona amin'ny raha vary 5,7 alina taonina mitetina 5,7 tapitrisa $, any orinasa Phoenix izay efa notoriana izy ireo teny amin'ny Bianco ary antony nanagadrana ny raha isara izay vola 7 taona asan-terivozana ho ifanirisoa Herinaivo. Raha 4,7 miliara ariary ny fanampiana rahabola nangatahany seni tany amin'ny vondrona iraisam pirenena ny fiandohany volana janoary 2022 lasa teo dia nahena ho 70 miliara ariary ny teti-bola ho an'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2022 ity ka amin'ny volana jona izao no amoahan'ny governemanta ny daty ny fifidianana araka ny voarakitra ny taratasy nalefa ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika ho an'ny mahasoivony vondrona Europeanina Isabelle Delattre ny 7 april 2022 lasa teo ary niparitaka eny amin'ny tambazotra Serasera na mafy ihany koa ny fitondram-panjakana ao anatin'ny taratasy fa antoka tamin'ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika tamin'ny 2022 ny lalam-pifidianana amin'izao ka ina hiteraka korotana ny fanaovana izany volana vitsivitsy mialohan'ny fifidianana. Ho an'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina avy hatrany andiana zazafotsy miisa 5 no lavo ny bala ny mpitandro ny filaminana tao amin'ny komina Manerinerina distrika Ambatoboeny Androany rehefa nikasany rohatra andingana ny lakazery ny zandarmaria ampirenena tao an-toerana raha ny nambarany ben'ny tanàna tao Anjijy Androany. Zazafotsy niakatra tao Manerinerina ary mampiorory ireo mponina izy ireo no nantsony ny ben'ny tanàna ny Manerinerina tao amin'ny birao omaly alatsinainy saika ifampiresahana saingy avy hatrany dia namoaka sabatra saika amony ny ben'ny tanàna raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna Anjijy sy Manerinerina tamin'ny antso ataribiny atoandro teo ka teo no niteraka ny fifandonana. Tezitra tamin'ny namonoana ireo namany nefa ireo zazafotsy hafa ka ny rohatra niakatra tao Manerinerina nampiorooro ka teo no vao maika nisy ny fifandonana raha nitatitry ny ben'ny tanàna ihany. Nansirana Efson eo amin'ny sary ny tokony enina Randrianjatofo. Avy ao amin'ny tanànany Anjijy no niakatra tao Manerinerina ireo andiana zazafotsy ireo raha ny fanazavana azy eo amin'ny ben'ny tanàna tao Manerinerina sy Anjijy Androany. Milaza ho miaro ny tsy fandriam-pahalemana izy ireo raha nambaran'ireo ben'ny tanàna saingy niantsy ady tamin'ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana ho ny fanamarian'ny ben'ny tanàna avy ao Manerinerina. Isan'ny aran'ny fandrahonana nataon'izy ireo ny mponina tao Manerinerina ka tamin'ny alatsinainy rehefa nivory ny mpiasan'ny komina no nisy ny tatitra azo amin'ny fisian'ireo zazafotsy izay mampioroorolona ary nivezivezy tao an-tsena ho ny ben'ny tanàna. Tao an-tsena tao tafiditra tao an-tsena le zazafotsy mampioroorolona ka inona ny fepetra miantson'ny CB dia tsy tena toerana CB fa namita iraka tany Mahajanga tamin'ny alatsinainy maraina. Tsy tampotampotra n'iny na andalo le rola andalo devan'ny mairie zany dia za moa mana polisy communal dia naniraka andreo ndana tso vetivety reo antso reo ifampiresana fa mampitondra na fampiresaka alony dia namaly izy hoe za tsy miraharaha maira zany zao tsy isy dikany aminay ohatrohatr'izany dia neny tamitambesina farany zany saingy zay fandresendra tonga tao amin'ny bureau tao nareo zazafotsy aiza maskomena aiza moa ny alalana fanireo manao an'izany zazafotsy zany dia inona nataonareo alohan'ny resana hoa ameo aloha le karapanondronao afantarako hoe izy ranao izy ianao ha
tsy marina aminakahy zany. Tonga dia andeha moka sabatra tety aminy izy andeha hitetika anahy izay tao amin'ny toeram-pivorizana. Taoriany izay no nandray andraikitra ny polisin'ny komina ho kosan'ny ben'ny tanàna Nanjijy izay niresaka tamin'ny Antso Atarby ihany koa ary taoriany izay no nisy ny fifanjevona. Dia avy ny polisy kominala niaro ny ben'ny tanàna dia raikitra ny sakoroko dia tonga indray ny tanjony filaminana nanao ny intervention ny ben'ny tanàna. Dia ny firandreo fibarana zany ny ben'ny tanàna tao manerinera ny gendarmerie tao manerinерina. Dia raikitra ny fanjevona dia nisy zazafotsy anankitelo zany voatifitra tamin'ny fotoana io maty tradrano. Nisy zazafotsy avy Tenjijy andeha manerinerina monjy namandoany. Dia tonga andao-drano mandevy zany ireo amin'ny komina Tsaramandroso dia nangala basy ny mpitandron'ny filaminana anankiray. Satria tsatsany be novitsy zany le mpitandron'ny filaminana tao dia azondreo ny basy ny mpitandron'ny filaminana dia iny zany mety ndreo taty Anjijy. Dia napopoka andreo zany ny basy io tamin'ny alina tokony teo amin'ny fito angamba ny zeratsy misy napopoka an'ilay zazafotsy zany le basy mpitandron'ny filaminana dia nentindreo tany amin'ilay plasy misy andreo. Dia tonga ny marandray amin'izay dia andeha hanampina ny kazerna gendarme zany ireo. Efa feno zany ny kazerna gendarme feno ny mpitandron'ny filaminana dia andeha nafika ny kazerna ireo dia teo natonga n'ilay fifampifirana dia misy zazafotsy zany eo amin'ny efatra na dimy eo maty tradrano dia maro be zany no tapaka tanana sy tapaka tongotra tamin'ireo zazafotsy ireo. Io folakandro zany efa manomboka milamindamina satria efa nilefy daholo ny zazafotsy mbola tsy fantatra zany hatreto hoe aiza plasy misy ny zazafotsy amin'izao fa ny mpitandron'ny filaminana ihany ao amin'ny kazerna antsika miteny zany. Le zazafotsy zany tena pakany zaza 5 taona zany fa manao zazafotsy. Zaza 5 taona jusqu'à olona fa lehibe manao ny zazafotsy io. Tena tanjona andreo zany aloha hatreto tsy tena mazava mihitsy satria antony reo milaza fa hoe miaro ny resaka tsy fandriampahalemana nefany zavatra ataondreo zany hatreto dia ohatrany hoe miantsy ady amin'ny mpitandron'ny filaminana dia tena tsy mazava zany hoe inona marina tena andeha asany zazafotsy fa tsy reo zany lasa manao asa mpitandron'ny filaminana manao kisarisary basy manao satrosatroka ny miaramila dia tena tsy fantatra zany satria minday sabatra lava be dia tena tsy hay zany hoe inona marina tena asan'ilay zazafotsy zany. Mihidy tanteraka ary lasa nitsoponenana avokoa ireo mpiasa eo anivon'ny komina manerinerina sy ny fianakavian'ny ben'ny tanàna ny manerinerina raha ny nambaran'ity farany tamin'ny mpanao gazety ny Real TV tao anatin'ny fifampiresahana tamin'ny Antso Atarby io androany. Mpiavy ireo zazafotsy ny kiasany amon'ny mpitandron'ny filaminana tany manerinerina ireo raha ny fanazavana nentin'ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoarjaona Joshua androany. Ny kiasa ifampiresaka tamin'ireo mpitandron'ny filaminana ireo zazafotsy niditra ny faritry ny miaramila ireo raha ny fanazavana nentiny ka voatery tsy maintsy niaro tena rehefa hamoaka ny sapatra izy ireo ho ny ministra. Efa mitady hitatra ireo zazafotsy amin'izao fotoana izao raha ny nomafisina ka efa anatin'ny fifehezana sy ny roana araka ny azo atao ny mpitandron'ny filaminana sy ny mpitondra fanjakana ho iatran'ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoarjaona Joshua. Fanazavana eo amin'ny fandraisam-peo ny Nancy Ranevson sy ny sary ny tokony enina Randrianjatovo. Tsy afenina aminareo ihany koa indrindra nareo avy ivelany mety tsy dia mbola aminareo fa any anjiajia amin'izao fotoana izao dia misy amin'ilay atao hoe zazafotsy itsika miresaka izao. Fomba fiteny moa ilay zazafotsy izay ny ataon'ireo anarany fa misy zavatra mampalahelo misy satria mpiavy moa ireo zazafotsy zany dia saika mono mpitandro filaminana dia matiny gendarme ny anankitelo avy eo matiny tafika ndraiky anao négociation vao maraina eo matiny anankiroa satria anao ny négociation dia tonga dia fitady avy nofraina amin'ny sabatra ny lehibe ny miaramila dia miaro le lehibe ny miaramila moa zany miaramila kely zay ny asany. Zay zany zava-misy amin'izao fotoana izao tsika mbola miteny zao dia mitady hitatra izy io fa ezahana araka izay azo atao moa ny hahafe azy.
Novahiny fandarana l'invité du jour anio talata fa hasivy ny volana May taona 13 aoriny ny fampahalalam-bavao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andemato Ramanakavana Julien mpanao politika mpandinika fiarahamonina iresaresaka makasika ny raharamafana ao Mananjary sy ny faritra Vatovavy fa eo ihany koa ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ny tontolo politika sy ny fifidianana anasananao ary onaraka izany. Andriamato Julien Ramanakavana araka izany no vahiny Gasikara Fenso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour aranao ao aoriana izao fampahalalam-baovao izao. Fahotoizantsika kosary ireo antsipriam-baovao nanao antso anoka fanafanadiadiana sy fakana ambavany anireo rehetra voatonona ao anatin'ireo tranga kolikoly efa nanaovany Raisara Zaivola ampamoaka ifanerisoerinaivo filohan'ny sendika ny mpitsara teo aloha. Ankoatra ny fanonany Raisara Zaivola anarana mpitsara mantsy dia tompona ndraiky mpanjakana ambony teo aloha maromaro ihany koa no notonon'ny fanerisoerinaivo voasaringotra ao anatin'ny raharaha Phoenix androany. Firaisana tsy kombakomba amin'ny tranga kolikoly ny fanginan'ireo rafitra rehetra miady amin'ny kolikoly momba ity raharaha ity hoy ity filohan'ny sendika ny mpitsara teo aloha ity. Vavolombelona ireo tranga ireo i Raisara Zaivola sy ny vadiny ka tokony apetraka ihany koa ny fiarovana azy ireo ao anatin'izao raharaha izao hoy ihany fanerisoerinaivo ny Antsiprian'izay ary. Raha vary 5,7 alina taonina izay mitetina 5,7 tapitrisa dolara ao an'ny orinasa Phoenix no tena ao ambadiky ny fanagadrana ny Raisara Zaivola 7 taona asa derivozina ho ny filohan'ny sendika ny mpitsara teo aloha fanerisoerinaivo tao amin'ny tamazora tserasera androany. Raisa manambady huissier président ny huissier izay maître Alain io dia nisy olona naka mba anao saisie. Rehefa natao saisie zany reto entana satria misy banque anankiray atao hoe Asian Bank manambola 45 millions de dollars nindramin'ny orinasa atao hoe Phoenix. Rehefa tsy malovola io orinasa Phoenix io dia nataony Asian Bank saisie zany ny entany izay novidina tamin'le 45 millions de dollars. Efa amatonany no fampirararabola zany reo orinasa Phoenix sy Asian Bank reo ary ny taona 2020 nataony Asian saisie ny entany Phoenix izay vary 75,000 tonnes. Izay vary 75,000 tonnes na any Phoenix novidina tamin'ny volan'ny Asian zay no nanaova ny vadiny Raisa saisie sy la vente. Nisy tompona ndraikitra ambony tao amin'ny fitondram-panjakana nefa nakavary 500 sy 5,000 taonina tamin'ny vary ny orinasa Phoenix io nandritra ireny krizin'ny Covid tamin'ny 2020 ireny ka sady tsy nozaraina maimaim-poana tamin'ny vahoaka ny vary no tsy naverin'izy ireo tamin'ny orinasa Phoenix ny vola tokony hovidin'ny vary izay nalainy ny fanjakana. Fanontaniana no napetraka fanerisoerinaivo makasika ny fahanginan'ireo rafitra malagasy misana ny ady amin'ny kolikoly makasika ity tranga kolikoly ity. Maninona no mangina daholo Transparency International, CSI, Bianco mazava ho azy aiza ny SMM. Fantatry ny président ny SMM azo zavatra ao pourquoi maninona ny tsisy sepetra raisina izahay aty mbola andeha ametraka fitoriana hoe mba asivy enquête ouverte ty resaka corruption ty le corruption mifonja io lazaiko maninona tsy miteny fa ataoina fotsiny io CSI io angara efa hoe Andry Rajoelina nametraka ny reo mpikabanao amin'ny CSI dia tsy hanao ny asany efa mba manao enquête sur corruption ihany Transparency International eto koa zany dia mba mangataka hoe ataovy ny enquête nareo amin'io volona mihitsy ny anomenareo izay dossier ilainareo avy aty ahafahanareo manao ny investigation nareo fa zany zavatra mandeha amin'io. Ny antso an'ireo rafitra iraisam-pirenena ihany koa ity filohan'ny SMM teo aloha ity. Pour faire un appel vraiment solennel à la communauté internationale qui est sur Madagascar, à toutes les entités qui luttent contre la corruption sur Madagascar, à l'Union européenne qui finance la lutte contre la corruption, au PNUD, au CSI, à Transparency International et Amnesty International et toutes les entités internationales qui sont sur Madagascar. Nous sommes devant un cas de corruption, de dénonciation de corruption qui sévit actuellement à Madagascar. Et moi, je voudrais entendre
vous voir concernant cette histoire. Vous êtes là juste à regarder, vous rendez complice par votre silence si vous ne faites rien. Vous devez exiger que des enquêtes soient faites à tous les niveaux pour éclaircir cette histoire de corruption. Tokony hipetraka ihany koa ny fiarovana ny Raisa sy ny vadiny izay vavolombelona ao anatin'izao raharaha izao hoy Fanny Soernaivo. Tsy miaro ny heloka izay ataon'ny Raisa ny tenako ho kazava ny resaka. Fa za kosa dia miteny hoe ny ainy izy sy ny vadiny sy ny zanany dia tokony ho arovana. Fa raha ohatra ka mafia eo amin'ny fitondrana ohatr'izao no adversaire miezaka manakona sy miezaka manafina izay zavatra scandale financier sy scandale de corruption rehetra mety hitranga fantatry reto mpivady reto dia mety izy mivady sy ny zanany no mety okity an'zareo satria haitsika ihany ny fomba ataon'ny mafia. Ka raha maninona zany i Raisa ao am-ponja maninona ny vadiny na maninona ny zanany dia tsika tsy miala amin'ireo mpitondro ireo Efa nametraka fitoriana mikasika ity raharaha varin'ny orinasa Phoenix ity teny amin'ny Bianco tamin'ny 2024 i Raisa Razaivola izay tompon'andraikitra atao amin'ny orinasa Aziana nanana vola tamin'ny orinasa Phoenix saingy tsy nisy tohana hatramin'izao ny fanadihadiana nataon'ity Birao Maleo tena miady amin'ny kolikoly ity hoy Fanny Soernaivo. Tokony hisy pirofo sy voamarina mazava fa tsy lazaina ambava fotsiny ny filazana tranga kolikoly eo anivon'ny fitsarana na amin'ny raharaha momba ny Raisa Razaivola na ny raharaha hafa eo anivon'ny fitsarana ho ny ministra ny fitsarana Landy Mbolatiny Randriamanantena-Soa ny sabotsy sy lasa teo. Mamoa fady mantsy ny trangan-javatra toy ny ampamoaka nataon'ny Raisa Razaivola momba io tranga kolikoly io raha ny nambarany tsy aivina fa nanao ampamoaka mikasika ny fakana vola mitetina 2 miliara sy 5 tapitrisa nataon'ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny fitsarana sy ao amin'ny ministeran'ny fitsarana i Raisa Razaivola taorian'ny voany didim-pisarana nanameloka azy higadra 7 taona asan-terivoziny ny alakamisy fa 4 ny volana May lasa teo. Taorantsika ny mahakasika izay. Marina fa laza izy hoe nisy vola navoaka ny teny manidina ozy ny fitsarana fa ny taratasy ny toetra tsy lazaina ambava akory ny fisiny kolikoly fa ny olona rehetra dia mety afaka ilaza hoe tatsy nisy kolikoly ary nisy kolikoly fa zany zavatra zany izay zavatra tena mamofady dia tokony hoe ho voapirofo mazava hoe nisy tokoa ve zany zavatra zany fa raha tena nisy tokoa moa tsy amin'ny raharahany Raisa ihany fa amin'ny raharaham-pitsarana rehetra dia tsy tokony ho azo le feriny zavatra hoe satria raharahany Raisa dia hoe anaovana traitement manokana akory fa amin'ny raharahany vahoaka malagasy rehetra dia tsy tokony ho azo le ferina akory ny fisiany kolikoly kanefa kosa araka ny voalazako teo hoe tsy ho fanasoketana ambava fotsiny ihany fa raha milaza zavatra ianao dia aoka ho voamarinao tokoa ny fisiny zany zavatra ambaranao zany. Ho an'ny vaovao manodidina ny fifidianana kosa indray mangataka ny fanampiana amin'ny alalan'ny basket fond ahafahana manatanteraka ny fifidianana eto Madagasikara ny fanjakana malagasy ahafahana manampy ny CENI ho ny voarakitra ny taratasy nalefa ny taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika Romy Andrianarso tany amin'ny maso ivonivondrona Europeana eto Madagasikara. Isabelle Delattre ho toy ny fivoriana ny arahana tamin'ireo vondrona iraisam pirenena sy ny gouvernemanta ny 4 ny volana Aprily 2024 lasa teo. Voalaza tao anatin'io taratasy io ihany koa fanahena ho 70 miliara ariary ny teti-bola ho ampiasaina ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity io. Ny fanoherana izay nandany lalàna mifeny fifidianana tamin'ny fotoana nitondrany ihany koa nefa no mitaky ny anovana izany sy ireo mpiambana eo anivon'ny CENI sy ny HCC amin'izao raha ny voarakitra ity taratasy ity ihany. Dahorantsika ny Antsipriana zay ary. Tokony ho afaka ny amatsy vola ny fifidianana ny fitondram-panjakana malagasy satria manambola ny fitondrana araka ny fanambara ny Premier Ministre raha nambara ny maso ivonivondrona Europeana Isabelle Delattre nandritra ny feonany tampanao gazety ny alatsinainy lasa teo. En ce qui concerne le financement, la CENI justement avait soumis un budget prévisionnel de l'ordre de 143 milliards d'ariars. Nous avons posé la question notamment au Premier ministre qui avait indiqué que
sans doute ce budget devait être revu à la baisse, mais que normalement le gouvernement devrait être en mesure de financer les élections. Il s'avère que en réalité, l'aide financière de la communauté internationale serait quand même bienvenue, puisque dans la loi de finances, il y a actuellement 40 milliards d'arrières qui sont prévus, et même si le budget est revu à la baisse, mettons même de moitié, il restera toujours un déficit à combler. Vonina ny anome vola ny vondrona Européenne ho izy, saingy tsy ho vola be no afaka ho arotsaka amin'izany, hoy ihany Isabelle Delattre. Mais nous ne sommes pas opposés à contribuer, mais ce sera marginal par rapport à ce que l'on a pu voir par exemple en 2018, où il y a eu une mobilisation très forte financière de la communauté internationale. Donc nous verrons ce que nous pouvons faire. Efa nanome vola betsaka eto Madagasikara amin'ny fanampiana ny maha-olona sy ny sosialy mantsy ny vondrona Européenne, ka izay ambom-bola sisa no hojerena mba hanampiana ny teti-bola ho an'ny fividianana, hoy Isabelle Delattre. Enfin, nous avons déjà engagé une grosse partie de nos budgets pour tout ce qui est aide au développement, coopération. Donc on a déjà un gros budget, mais la plupart des fonds sont déjà identifiés pour les programmes que j'ai mentionnés tout à l'heure, donc d'accompagnement au développement rural ou ce genre de choses. En matière de gouvernance, on fait déjà, on a plusieurs actions. On verra si on peut mobiliser des fonds qui restent encore non affectés, mais on n'en a pas beaucoup. Raha tsy ivina dia ny vondrona Européenne no namaty 1,700 ny fividianana filoham-pirenena no tanterahany teto Madagasikara ny taona 2014. Ny ena ho 20% io fandraisana anjara ny vondrona iraisam-pirenena tao anatin'ny basket fondu ny taona 2014 ary tokony ena amin'ity taona 2014 ity. Efa tsy misy krizy tahaka ny tamin'ny 2014 sy tamin'ny 2014 intsony eto Madagasikara, ka antony ampianany ny vondrona iraisam-pirenena sy ny vondrona Européenne ny fanampiana ny fividianana, hoy Isabelle Delattre. En 2018, le pays sortait de crises répétées. Et c'est vrai qu'en 2013, les deux candidats les plus proéminents, y compris le président actuel et son prédécesseur, s'étaient accordés pour ne pas se présenter. C'était l'époque du Nini. Donc c'était 2013, un gouvernement, quand même de 2013 à 2018, un gouvernement de compromis qui résultait lui-même d'une période de crise ouverte en 2009. Donc il y avait une forte mobilisation de la communauté internationale pour aider Madagascar à sortir de la crise. Et aujourd'hui, on peut tout à fait critiquer certaines choses qui ne vont pas dans le pays. Nous poussons pour des réformes. Nous constatons qu'il y a un impact social justement sur la population de la situation géopolitique. Donc tout n'est pas rose, mais on ne peut pas dire qu'il y a une crise ouverte comme ça a pu être le cas dans les années précédentes. Nanamafy araka izany ny maso ivondrivondrona Européenne fa miandry ny fametrahany firenena mikambana ny kitapom-bola iraisana na ny basket fund no ahafahany vondrona Européenne mamaritra ny vola izay azony arotsaka hanampiana ny fividianana eto Madagasikara. Donc la position de l'Union européenne, ça a toujours été que si un panier, un basket fund est mis en place par les Nations Unies, nous verrons comment nous pouvons contribuer. Je sais qu'il y a eu une mission des Nations Unies qui s'est rendue à Madagascar. Nous attendons toujours ses conclusions. J'ai vu le résident coordinateur encore il y a moins de 24 heures. Donc voilà, nous attendons et nous sommes prêts à contribuer dans la mesure du possible si la communauté internationale a les moyens un peu logistiques et aussi politiques de le faire dans le cadre d'un panier. Donc j'espère que je pourrai vous en dire plus dans quelques jours ou semaines. Tsy hevina fa 5.20 tapitrisa dolara ny fanampiana rabola nomen'ny vondrona iraisam-pirenena tao anatin'ny basket fund nentina nanatanterahana ny fividianana teto Madagasikara tamin'ny 2014. Ny fanazavany masivony vondrona Européenne miasa eto Madagasikara Isabelle Delattre izay nilazany tsy fahafahany vondrona Européenne androtsaka vola be amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara moa nohona raha antsika teo nambarany tao anatin'izany
fa firenena tsy misy krisy tahaka ny teo aloha intsony eto Madagasikara ary miandry ny fananganana ny kitapom-bola iombonana na ny basket fond izay atsangany firenena mikambana izy ireo vao afaka andray fanapa-kevitra ny amin'ny vola arotsaka ho an'ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara. Fandao kosa ary iverenantsika ny mahakasika ny taratasy izay nalefa ny fitondram-panjakana ho an'ny masivony vondrona Europeanina izay nangatah ny fanampiana amin'ny alalan'ny basket fond ahafahana manatanteraka fifidianana eto Madagasikara ary ahafahana ihany koa manampy ny CENI raha ny voarakitra izay taratasy nalefa ny italiany kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika Romy Randrianarsoa tany amin'ny masivony vondrona Europeanina eto Madagasikara izay ho toy ny fivorianany arahana tamin'ny vondrona iraisam-pirenena sy ny governemanta ny faha-efatra amby roapolo ny volana aprila lasa teo. Voalaza tao anatiny izay taratasy izay fanahena ho 70 miliara ariary ny teti-bola ho ampiasaina ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana amin'ny ity taona 2023 ity. Ny fanoherana izay nandany ny lalàna amin'ny feny fifidianana tamin'ny fotoana ny tondrany ihany koa no mbola mitaky ny anovana izany sy ireo mpikambana eo anivon'ny CENI sy ny RCC amin'izao raha ny voarakitra izay taratasy izay. Ndao arantsika ny andindinin'izay. Ny paritaka nanomboka omaly ny taratasy mitondra ny daty ny 7 aprily 2024 mirakitra ny valiteny ny fitondram-panjakana nosoratany Italia General ny fiadidinan'ny Repoblika Romy Andrianarsoa izay mamaly ny fanontaniana napetraka ny masivony vondrona Europeanina Isabelle Delattre mikasika ny toetra raha eto Madagasikara sy ny foto-kevitra ijoroany ny fitondrana malagasy mikasika ny fitakiana amin'ny fanatsarana ny zotra-pifidianana sy ny lafin'ny demokrasia amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Raha 440 miliara ariary ny fanampiana arabola nangatahany CENI tany amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny fiandohany volana janoary 2024 lasa teo mba anatanterahana ny fifidianana dia nampidinina ary tsy oatra ny 70 miliara ariary ny teti-bola ho an'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara amin'ny ity taona 2024 ity raha ny voarakitra io taratasy nalefa ny taliany kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ho an'ny masivony vondrona Europeanina Isabelle Delattre ny 7 aprily 2024 lasa teo io. Efa eo andalam-pifampiresahana ho izy ny teknisiany ny CENI sy ny governemanta amin'ny famaritana ny teti-bola voafaritra mazava kokoa. Nambara tao anatin'io taratasy ihany koa nefa fa mangataka ny anomezana fanampiana ao anatin'ny basket fond mba ahafahana miatrika ny fifidianana ny fitondrana malagasy. Anampy amin'ny famenona ndro tsy feno ihany ny fanjakana malagasy ahafahana manatanteraka ny fifidianana eto Madagasikara ho iatrany taratasy. Isan'ny noresahany Italiany kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika tao anatin'io taratasy ihany koa ny mikasika ny fanovana lalam-pifidianana izay takiany mpanao politika amin'izao. Nambarany taratasy fa tsy tokony rosoana io fanovana lalam-pifidianana io amin'izao volana vitsy mialohan'ny fifidianana izao. Mety hiteraka korotana tahaka ny fanisy teto amin'ny firenena izany ka mety hampiemotra ny fifidianana ho ihany valiteny fiadidinan'ny Repoblika. Nambarany taliany kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ihany koa nefa koatr'izay fa ny mpanohitra izay fampitondra teo aloha nanao io lalam-pifidianana io ka tsy misy antony tokony kitihana izany araka ny voasoratra hatrany. Nahafahana nametraka fifandimbiasam-pahefana demokratika ihany koa io lalam-pifidianana io raha ny voalazany taratasy hatrany. Voarakitra ity taratasy ity ihany koa ny fanazavana ny fanapa-kevitra ndraisin'ny ministerany atitany mahakasika ny fandrarana ny fanatanterahana etsika kalamanjana. Saika niteraka korotana teto amin'ny firenena hatrany ny fitarihana etsika an-dalambe mialohan'ny fifidianana teto Madagasikara araka ny fanampatsiahivon'ny filohan'ny Repoblika ho ny taratasy. Ao anatin'ny mahafotoana alohan'ny fifidianana ny amin'izao fotoan'izao araka izany no antony fanapahan-kevitra ho ny taratasy. Voakasika ny fanapahan-kevitra ary mitovy avokoa ireo antoko politika rehetra na iza raha ny nambara ao anatin'io taratasy io ihany. Malalaka kosa ny rehetra izay manao hetsika anaty efitrano amin'ny famoahana ny vaovao amin'izany sy izay mpanatrika raha ny voarakitra ny taratasy. Isan-kilany kosa afaka manatanteraka ny hetsika famoriam-bahoaka ny filoham-pirenena sy ireo mpikambana anatin'ny governemanta satria ao anatin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana izy ireo ho ity taratasy nalefa ny fitondram-panjakana tany amin'ny masivony vondrona Europeanina ity. Mbola ho an'izay vaovao manodidina ny fifidianana izay hatrany manamarina ny tokony hanovana ny lalam-pifidianana ny fikasan'ny fitondram-panjakana ampiditra ny voafonja sy ireo malagasy any ivelany na ny diaspora ao anatin'ny fifidianana ho ny antoko timma sy ny KMF Knoe androany. Ankoatran'izay dia mbola manamafy ny tokony ikitihana ny andinin-dalàna mikasika ny CENI sy ny RCC ny antoko timma ho ny solombavam-bahoaka fetra raha lambonzafim-bololona. Tsy tokony hitondra makany amin'ny teteza mita kosa nefa ny
fanovana lalam-pifidianana ho ny filohan'ny KMF Knoe. Tojo Rabefatra eo amin'ny sariny Andra Rabesotra. Efa nitaky ny anovana io lalàna amin'ny feny fividianana io na ny seny teo aloha azy ho ny filohan'ny KMF Knoe androany. Ilaina ho izy ny fanatsarana ny lalam-pividianana matoa misy ireo sosikevitra arosy ny fianakaviam-be-raisam-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena isaky ny fividianana na dia efa namoaka ny fanapa-keviny sy hikitika lalam-pividianana azy ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny taratasy nalefa ny tale kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika tany amin'ny masoivony ny vondrona Europeana. Na ny seny teo alohany e nanao tolo-kevitra izy raha hitanareo ny rapport mahakasika ny fifidianana communal tamin'ny farany dia zao no teneniny hoe raha mbola tsy biometrika ny karta eto amintsika ny karatra eto amintsika dia aleo foanana ny kara-pifidianana na ny seny inga ny teny an'izany e dikan'izany izany nefa tsy azo ataotao raha tsy mandalo ny fanetsena ny lalam-pifidianana ka aminay izany a matoa misy ny recommandation regny zay le teneniko nanomboka amin'ny andininy faharoa nge dia fa azo kitiny io lalam-pifidianana io ny andininy fahatelo miresaka atsika hoe diaspora ny filohan'ny republika mihitsy nge no niteny tary hoe tany frantsa hoe manomboka zao dia andray anjara nareo ny andininy fahatelo nefa misakana ny diaspora tsy anao dia zany rehetrrehetra zay zany mahatonga anay miteny hoe ilaina ny fanatsarana nio lisy-pifidianana io. Manamafy ny tokony anitsina ny lalam-pividianana ny antoko tim satria raha rotiny sasany tsy fetezana misy ao anatin'ny lalam-pividianana amin'izao ho ny filohan'ny vondrona parlementera tim fetra raha lamizafombololona. Raha eo anatin'ny zavatra anambarany ny filoham-pirenena sy ny taon'ny fitoram-panjakana ny hoe hoasaina mifidy ireo olona voafonja any amponja fa nga circonscription électorale nga any amponja nga fokotany lay any amponja. Raha izay ny any ivelany koa ny tenen'ny Andriamatoa filoha fa ho asaina mifidy koa ireo le malagasy mila ravinahitra na mipetraka any ivelany fa nga circonscription électorale aiza ho aiza anaty lalam-pifidianana no milaza fa afaka mifidy ireny olona dika zay mila mikitika ianao any lalam-pifidianana vo afaka mampifidy na hoe afahan'ireny olona mandray anjara amin'ny fifidianana zany raha eo anatin'ny maro tsy resahana itsony ny hoe manahoana ny firafitra io ACC io ekena fahalalana nametraka azy fa misy lesoka atao misy lesoka dia manjary hoe ararotin'ny sasany tsy teny izy fa azonareo an-tsaina ny tiako tena ho ararotin'ny sasany io ary ifampiayary rehefa aveo. Hovidiana lafy ny fiziriziriny ny fitondram-panjakana tsy mety roso amin'ny fanatsarana ny lalam-pividianana izay tokony ararotina ho atao mandritra izao fivoriana ara-potoany antenimera-pirenena izao ho ihany ny solombahoaka fetra raha lamizafombololona. Tokony ho ararotina izao fotoana isiny ny fivoriana ara-potoana ny antemera-pirenena solombavam-bahoaka zao ikitihana zay tokony ho kitihana satria misy ny tokony ho kitihana ao anatiny io misy ny tokony ho ambarina satria misy lesy koa dia ararotin'ny sasany hoentina anotokodinana ny voka-pifidianana zay zany le fanahinana e zay nge zany matoa teny andray zavadray dia mba ny tsy atongavana mikorotana sy sanatria fifandonana zay mbola apletika ndray an'le firenena na ara-toekarena amin'ny lafiny maro zay fotsiny le zatra tsotra kely zay no hitodiana mpitondra fanjakana hoe marina ianareo le manana le fahefana fa tadio tsara fa namanana fahefana ianareo mila enona ny hevitry ny hevitry fa tsy fizirizirianareo satria za tsy tena nenenanareo fa vodina lafo. Na izany azy dia tsy pahany KMF Knoe ny fametrahana ny fanovana ny lalam-pividianana io ho antony irosona amin'ny fametrahana Tetezamita na anemorana ny fividianana hoy Robert na Mearson. Fa ny anay kosa aloha tsy ataotsika ho sakana hoe no io anio dia mety misy hoe fahatongavan-tsaina tampoka na ataotsika hoe fanahy masina milatsaka tampoka any ho any dia io lazana indray hoe tena ilaina tokoa raha ngany ikitika n'ity lalam-pifidianana ity fa aleo hemitra fifidianana zay aloha zany tsy d'accord amin'izay fa rehefa tsy hokitiana ihany zany izy ary tsy hokitiana anaraka an'le sosokevitra hoe alao ny hevitry ny afokilafoka rehetra dia avelao amin'io dia andao iroso amin'ny fifidianana. No mafisy ny tale kabinetra ny fiadidina ny republika nalefany tamin'ny masoivon'ny vondrona Europeana moa fa antoka tamin'ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika tamin'ny 2024 ny lalam-pividianana misy amin'izao fotoana izao. Fa hifantoka amin'ny fandraisan-dahatra ny filoham-pirenena sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary ireo mpanao politika mbola tsy resy lahatra amin'ny fametrahana ny Tetezamita ny ACS na ny vondron'ireo olona sy mpiambana atao amin'ny filan-kevitra ambony ny Tetezamita na ny CST teo aloha raha nambara ny sekretera jeneraly ny ity vondrona parlementaire teo aloha ity androany tsy maintsy irosona ny Tetezamita izay any afaka hiantoka ny fametrahana ny fitoniana eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fanovana ny lalam-pandrenana
sy ny lalam-pifidianana hoy ny Dr Jules Randriamaolson, sekretera jeneraly ny ACS. Tsy anaraka ny foto-kevitra izy roa ny mpanohitra hafa amin'ny fametrahana ny tetezamity io kosa ny Antoktim hoy ny solom-bavam-bahoaka Fetrara Lambozavim-bololona fa ny firosoana amin'ny fifidianana ihany hoy izy no tokony imasona. Tojorabefaritra sy Andrarabesaotra atrany. Tsy mbola ampy ny taha-pahalalahana mikasika ny foto-kevitra metrahana ny tetezamity eto amin'ny firenena na eo amin'ny fitondram-panjakana na ny fianakaviam-be iray samy-pirenena na ny antoko-mpanohitra sasany ka mahatonga azy ireo mbola miziriziry na misalasala amin'ny fametrahana ny tetezamita izay efa notakin'ny ACS nanomboka ny zoma 5 Mey lasa teo hoy ny sekretera jeneraly ny ACS ivondrona andreo loholona sy ny mpikambana tao amin'ny CST teo alohandroany. No indrindra hoy izy no irosanty vondrona parlemantera teo aloha ity amin'ny fionana amin'ireo herivelona samihafa eto amin'ny firenena. Manana eritreritra zahay iona amin'ny andriamatoa filoham-pirenena angataka fionana amin'ny ireo ray aman-dreny am-panahy FFKM ireo lehibe ny antoko rehetra ireo hoentinay mitondra an'izany fanazavana zany ary ho any amin'ireo communauté internationale satria mazava ny tenin'ny solotena ny Union Européenne fa zahay io izy tsy mandaa rehefa mifanaraka ny mpanao politika ka hoy izay hoe mba hitsinjovana an'le ho avy zany a dia zay no mahatonga anay hoe alao asina an'izay tetezamity zay a fa raha izao tsika ny mbola manao anksisika be le anao n'le fifidianana zay de manahy krizy ary mbola krizy mafy ny taloha no mety hitranga eto amin'ny firenena. Tokony ho araraotina ao anatin'ny fionam-ben'ny FFKM ho avy ny ifampiresahany rehetra mikasika io tetezamita io hoy ny ACS. Ity le fionam-be zay karakarain'ireo ray aman-dreny am-panahy FFKM io zany ny tokony araraotina ametrahana an'izay dinika ifanaovany rehetra zay andanina ireo lalàna rehetra zay tokony apetraka. Inona moa ny sasany ange azo atao mandeha eny ihany fa ny lalam-panorena sy ny lalam-pifidiana ary ny lalàna mikasika ny parti politique ireo no everiko hoe tena zava-dehibe mihitsiny ary ny resaka toe-karena satria ity lalàna mikasika ny arenakibony tany ity tsy tokony ho lanilaliny ireo solombavam-bahoaka fahatany io mialatsiny amin'izay terme zay. Tsy misy afa-tsy ny firosoana amin'ny fifidianana no takin'ny Antoktim ho kosa ny solombavam-bahoaka Fetrara Lambozavim-bololona mitsipaka ny fametrahana tetezamita ho izy ny TIM sy ny RMDM. Ny anay ny fantatro ny anivon'ny tiako Madagasikara dia tsy misy an'izany resaka tetezamity zany mihitsy. Tsy mieritreritra tetezamity izahay fa ny fifidianana no atrehana ary ny fiomanana amin'izay ny tokony atao hoe eritreretina. Ahoana ny teti-bola satria mbola 45 milliards ariary fotsiny teo aloha teo tamin'ny LFI 2023 na ny lalàna ny fiain'ny teti-bola 320 zay ihany ny voasoratra tao. Dia nefa milaza manam-bola le fitondrana, milaza tsy manam-bola dia tsy fantatra ao ihany. Fa za tsy mana zavatra mbara mihoatra an'izay ny anay fifidianana. Nefa alohan'ny irisoana amin'ny fifidianana mila mazava amin'ny fitsipy-dalao. Isan'ny mbola misalasala mikasika io tetezamita io ihany koa ny antoko politika madiona ny APM satria tsy azo ekena ny fizarazarana seza ho an'ireo mambanona hoy Alban Rakotoarisoa. Le resaka tetezamita manalasala be le izy satria efa ny rahantsika nahita fa nisy fotoantsika efa niaina tetezamita fa voalohany aloha tsy akatoavin'ny iraisam-pirenena tsy misy famatsim-bola ary tsika mbola mampalahelo fa mbola mivelona amin'ny famatsim-bola noho ny tsy fahaiza mitantany fitondranany fandimby. Zay zany aloha ny voalohany. Faharoa indray nefa raha hiditra tetezamita zany fiaraha-mitantana dia raha malala fa ny mpitady seza rehetra ireo mambanona rehetrarehetra ireo ndray zany ny fampizarany seza sy ny karazana zay iverina fa tsy dia mety loatra. Tsy ny mpanao politika moa fa ny firaisamonim-pirenena ny tokony hiditra ao anatin'ny governemanta tetezamita raha ny tolo-kevitra narosiny ACS ny zoma 5 Mey lasa teo. Fa tsy mijanona eo amin'ny famolavolana ny manam-pahaizana ihany ny fianakaviam-ben'ny CEDS fa mitondra ny anjara birikina amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fiainan'ny mponina ihany koa raha ny nambara ny Slofra Soaraona. Mila atambatra noho izany ireo matianina sy ny tompona ndraikim-panjakana ahafahana mizara ny fahaiza-manao atrehan'ny firenena manoloana ny fivoarana sy ny fitantanana mangarahara. Isy noho izany ny famelabelarana mikasika ny état de droit, la territorialité et la responsabilité des élites malagasy pour
les générations futures na ny hoe tantandalana ny tsinjara-partany ary ny andraikitry ny manam-pahaizana malagasy ho an'ny taranaka ho avy izay karakarain'ny CEDS na ny fitoerana misahana ny fianarana diplomatika sy stratégique izay atao ao amin'ny port académie Saint-Or ao Tomasina ny 2010 Mey ho avy izao raha ny fampahafantarana nataon'izy ireo tamin'ny alalan'ny valandresaka nataon'ny fianakaviben'ny CEDS teny Androibe Androany. Mikaela Andrianjaka sy Anja Rakotonoraina. Tsy afaka hijery fotsiny lolony sy ny disadisa misy eto amin'ny firenena ny andiany 2020 amin'ny piofana amin'ny ifitoerana momba ny fianarana diplomatika sy stratégique na ny CEDS raha nambaran'izy ireo tao anatin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety Androany. Nampitondraina ny anarana Horizon 2047 izany izay andraisana anjara amin'ny fampidirana ny vinam-piarahamonina ary nomena ny anarana fokon'olona 770 ihany koa raha nambaran'ireo andian'ireo. Isika rehetrarehetra mahatsikaritra na dia tsy miresaka azy, itsika rehetrarehetra mahatsapa fa be loatra ny lonilony misy eny amin'ny fiarahamonina, be loatra ny tsy fifankazahoana, be loatra koa ny fahasorenana. Izany zavatra izany dia sakana ho an'ny fivoarana. Izany zavatra izany dia efa nikiky ny fiainam-piarahamonina nisy teto Madagasikara ampolo taonany maro avelantsika eo fotsiny, jerentsika eo fotsiny, hiainantsika eo fotsiny le izy. Araka ny lazaiko teny am-piandohana hoe tsy afaka ny jery fotsiny raha ny fianakaviam-be ny CEDS. Isy noho izany ny dinikasa ataon'ny CEDS any Toamasina 2010 Mey ho avy izao iresahana ny tantandalana ny fitsinjara-partany ary ny fandraisana anjara ny manam-pahaizana malagasy ho an'ny taranaka faramandimby na ny hoe l'état de droit, la territorialité et la responsabilité des élites malagasy pour les générations futures. Thème izay ho thème-le conférence na le ho atao nataonay na ho atao amin'ny Tamatavy izay Toamasina izay ho resahantsika dia ho resahanao ny atao hoe élite, ny andraikitra izany atao élite izany manampahaizana manana maha-izy azy zany raha ny tokony ho izy natateraka ny tokony natao teto amin'ny firenena ve ireo élite ireo hatramin'izay sady faly fotsiny ny onona nijery jery amin'ny fahantrana satria efa mionona amin'ny fahaizana sy ny fananana koa izy ireo. Ao anatin'ireo mieritreritra ny andray anjara sy hitona ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ity dinikasa ity ary indrindra ny fijerena ny olana izay ny firenena sy vahaolana azo ampiarina eto amin'ny firenena ireo andiany 2020 ireo raha ny fanazavana azo hatrany. Ao anatin'ny teboka noresahana amin'izany ny fiandrianam-pirenena, ny fitantanana ny rara-bahoaka, ny lalàna mifeny olom-pirenena sy ny fitsinjaram-pahefana raha ny nambarany andiany iray mihira izay mikarakara ny lahadinika. Débat atao amin'io moa zany dia mba ahafahantsika rehetra zany mitady vahaolana mivaingana, ahafahantsika mampandroso ny firenena amin'ny alalan'ny fampiarana ny bonne gouvernance sy amin'ny alalan'ny fijerena akaiky ireo andraikitry ny élite ao anatin'izany. Miompana ihany koa ny resantsika zany amin'ny fotoana io ny amin'ny fisian'ireo lalàna marobe misy eto amin'ny firenena atomboka amin'izany ny constitution dia jerentsika ao anatin'izay hoe manahoana ny fomba fampiaran'ny firenentsika ny fanjakantsika an'izany fanajana, fiarovana sy fampiarana izany souveraineté na eto antoerana izany na amin'ny fifandraisantsika avy any ivelany. Nampitondraina ny anarana Samuel Rakotondrabe ny famelaberarana arakevitra. No safidiany io anaran'io no izy Martior ary nanana ny lanjany tamin'ny fitiavan-tanindrazana ho ireo mpianatra ao ny andiany 2020 amin'ny CEDS. Eritrereto hoe amin'ny fotoana iainantsika amin'izao olona manana ny lanjany ara-ekônomika mahasamiditra amina resaka tolom-piavotana izay mety hoe hiatra amanaina fa dia sahy tanteraka nanao an'izany. Ary tao anatin'izay rehetrarehetra izay mbola tianay alitana hoe mendrim-piderana ny heriny sy ny fahasahiny na nome vola na mana ara-pitaovana sy ara-bola andreo hetsika roa ireo dia nijiny sy ny amin'ny DRM izany. Ho anay izany dia modely isany hoe faratapony eto anivon'ny firenena
itompoklasy Samuel Rakotondrabe. Mbola nanamafy ny fitiavan-tanindrazana naseho ny Samuel Rakotondrabe ihany koa moa ireo fianakaviany androany. Itatapenany moa tamin'izy nitifirina nangataka izy tapitsy ho tapenana ny masony. Zavatra ny teneny farany dia hoe vive Madagasikara. Dia zavatra ny teneny koa tamin'ny le olona niaraka gadra taminy zao ny teneny hoe fireneko izy ambony lehibe indrindra no fianakaviako. Antsoina ao anatin'ny dinikasa ataon'ny CEDS ny Toamasina ireo mpitondra fanjakana ny antoko politika ary ireo mpandraraha raha nambaran'izy ireo tao anatin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nampahafantarana ity hetsika ity androany. Ifantoka bebe kokoa amin'ny fampahafantarana sy ny fampiratiana ny asa vita ny vondrona Europeanina teto Madagasikara sy ny lafiny toe-karena ny hetsika Semaine de l'Europe na ny herinandro ny Europe izay karakarain'ny vondrona Europeanina manomboka androany fasivy ny volana Mey ka hatramin'ny 4 Mey 2022 avy izao. Mbola mandringa mantsy ny fitoniana manerana n'izao tontolo izao noho ny ady any Ukraine ka somary nangina ny fankalazana ny 9 Mey amin'ity taona ity hoy Isabelle Delattre. Andrakotra ny fankalazana ny herinandro ny Europa ny tontolon'ny sakafo, ny fampiratiana, ny kolotsaina sy ny mozika ary ireo hetsika hafa izay karakarainy raha ny fampahafantarana nataony solotena ny vondrona Europeanina eto Madagasikara. Mikaela Andrianjaka sy Andry Rabesotra. Nanomboka androany hatramin'ny 12 ny volana Mey avy izao ny fampahafantarana ny Europe sy ny ao anaty vilia izay manasongadina ny karazan-tsakafo mampiavaka ny firenena Europeanina raha ny fampahafantarana natao ny vondrona Europeanina androany. Ireo sakafo tena misongadina ao Alemana, Espana, Frantsa ary Italia sy Poloina no tena ampahafantarana amin'izany amin'ny alalan'ny tranokala sy ny tambazotra an-tserasera ny vondrona Europeanina ho ny solotena ny eto Madagasikara. Mampiavaka ny fankalazana ihany koa ny fampisehoana ny lokon'ny vondrona Europeanina amin'ny tranoben'ny commune izay nanomboka androany ihany koa hatramin'ity herinandro ity izay tafiditra ao anatin'ny fomba fanao maneran-tany hatrany New York. Ny 9 Mey kosa no tena anamariana ny andron'ny Europe izay ho fahatsiarovana ny mpanorona an'izany izay efa hatramin'ny taona 1700 saingy nanomboka tamin'ny taona 1700 vao napetraka ny fanamariana io herinandro ny Europe io. Misongadina ao anatiny moa ny fametrahana ny fifandraisana politika eo amin'ny firenena mivondrona amin'ny Europa. Ankoatran'ireo hetsika ireo, isy ihany koa ny fampiratiana sary izay hanomboka ny 10 Mey hatramin'ny 20 Mey. Ankoatra ny fifanankaroza-kevitra eo amin'ireo tanora mpitarika anaty fikambanana sy misehatra amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Ao anatin'izany no alorana ireo tetikaza sy fandaharana asa izay fandalana ny famasiana azy arabola atao ny vondrona Europeanina amin'ny seha-pampandrosoana samihafa eto Madagasikara. Nanamafy moa Isabelle Delattre solotena maritra ny vondrona Europeanina eto Madagasikara fa ifantoka bebe kokoa amin'ny lafin'ny toe-karena ny vokatra azo tsapaitanana tamin'ireo famatsim-bola no mivondrona Europeanina teto Madagasikara ny hetsika. Mandringa ny fankalazana amin'ity taona ity satria tsy mbola tafapetraka araka ny tokony ho izy ny fitoniana manerana an'izao tontolo izao noho ny ady any Ukraine ho hiatrany Isabelle Delattre. Androany no nanatanterahana ny fampahafantarana amin'ny fankalazana ny herinandro ny Europe izay ho tanterahana manomboka androany 9 Mey hatramin'ny 20 Mey. Fa ho an'ny vaovao ny fanatanjahantena, nisy ny fanambarana izay navoakan'ny Federasiona Malagasy sy ny baolina kitra izay mbola natao tao anatin'ny pejy Facebook ny any hariva teo fa ho atolotra ho an'ireo mpilalao ny Barea Tchana ny 900 ny Prize Money izay azo nandritra ny fifantsana ny Tchana tany Algérie ny volana Janoary lasa teo ary ny Federasiona kosa no izara ny 400 amin'ny vola raha ny tapaka nandritra ny fionana izay nikeny rehetra indrindra ireo mpilalao raha io fanambarany FMF io. Taorin'ny toromarika nomen'ny filoham-pirenena ny Alahady lasa teo no nanatanterahan'ny Ministeran'ny Fanatanjahantena ny fifampiresahana teo amin'ny FMF sy ireo mpilalao niaraka tamin'ny staff raha ny voafaritra ny fanambarana navoakan'izy ireo hatrany ary nandraisany io fanapahan-kevitra io. Raha io fizarana io noho izany $3 no anjaran'ireo mpilalao sy ny mpiandraikitra ny staff ireo raha toa ka $2 no tsinjarain'ny FMF amin'izay izarana azy. Raha ny nabaran'ireo mpilalao ny Barea ireo momaly miisa 430 ireo mandrafitra ny birao sy ny staff Barea Tchana io ka raha ataony kajy mahazo eo amin'ny $740 isan'olona eo izy ireo. Hiditra amin'ny pejy toka kosa risika.
manambahiny indray ny sampany fampahalalam-baovao amin'izao alina izao vahiny miaraka amiketo any Androany ny tompona andraikitra eo anivon'ny foire internationale de Madagascar miaraba andramatoa Arilala Ramanantsoa izay mpandrindrana izany hetsika izany. Miarabantsika rehetra ny tokantrano manaraka izao fahalalam-baovao izao eto amin'ny Real TV. Ato amin'ny ilany akavanako aty ihany koa no misy an'andriamatoa Francis Patiende izay mpanao gazety sady ireny atsotsika hoe maître conférencier ireny. Monsieur Francis, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Donc anombokantsika iresadresaka mahakasika an'izany foire film foire internationale de Madagascar izany. Ramatoa Arilala Ramanantsoa, ianao no mpandrindrana izany hetsika izany. Aiza tokoa moa izany no anatanterahana izany? Any amin'ny Azovato Forelo Expo no anatanterahana ny film andiany fafito amby folo. Ohatra antsika izany manomboka amin'ny alakamisy faraiky amby folo ny volana May ka hatramin'ny faefatra amby folo ny volana May ho avy izao. Ny roa andro voalohany dia natokana ho an'ny mpandraharamantiana ary ny asabotsy sy alahady kosany dia ho an'ny sarababen'olona. Manahoana ny mpandray anjara avy any ivelany ihany koa ao anatiny izany amin'ny foire internationale de Madagascar izany izavy no mety ho hita na tontony ahoana no endrika mety ho hitan'ireo ho avy any amin'izany hetsika karakarainareo izany. Ny mpandray anjara ho hitantsika ao amin'ny foire internationale de Madagascar na ny film dia mpandray anjara miisa 500 ary ny trano eva kosany dia mahery ny 530. Maro ny sehatra asa hita mandritry ny foire internationale de Madagascar io ary maro koa ny mpandray anjara ho hitantsika ao. Nomena sehatra manokana ireo izay misehatra ao anatin'ny fiarovana sy fikolokoloana ny tontolo iainana ao anatin'ny fandraisana andraikitra na hoe ireo orinasa na association na ONG éco-responsable. Fa ito koa nomena sehatra ny tanora izay mpandrara vao misandratra mba ho fantatry ny rehetra ny asa sy ny tolotra izay ataon'izy ireo. Ary ito kosany araka ny mazatra ireo orinasa tena efa lehibe manana ny maizy azy ary mitana toerana lehibe eto anivon'ny toe-karena malagasy. Raha ireo mpandray anjara vahiny kosany dia miisy izy ireo 530 ary ho hitantsika ao izy mandritry ny efatrandro. Ny alakamisy amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora dia anao famelabelarana kely izy ireo amin'izay lalam-barotra dedaviny sy partenariat dedaviny amin'ny orinasa malagasy izay anasanantsika mety ho liana hifamatotra raha-barotra amin'ireo firenena Mayotte, La Réunion, Maurice, Inde, Chine. Tsy voalohany ilay foire internationale de Madagascar no tanterahana efa nisy andiany maromaro teo aloha. Inona ny tanjonareo anatin'ny fanatanterahana sy ny atao hoe famolavolana izay film izay na ho an'ireo mpandray anjara ao anatiny izany na ho an'ireo olona ihany koa izay ho tonga anasika izany sy ataoko hoe anjifa ao anatin'ilay foire tanterahana. Amin'izao vanim-potoana izao dia tena hoe tsy mora ny atrehan'ny mpandrahara malagasy na irako izao tontolo izao ary mila miseho antsehatra izy ireo, mila mampafantatra ny vokatra azy eo aminy na ny tolotra koa izay atolony ho amin'ny mpanjifa. Sehatra anankiray izany ny film ahafahan'ny orinasa mampafantatra bebe kokoa any markany na ny produit na service ataony. Ary fomba anankiray koa ahafahana mifandray ara-barotra amin'ny firenena hafa satria misy vahiny maro ho tonga hijery ny zava-misy eto Madagasikara ary fotoana anankiray mihitsy izay ny hoe tena fifandraisana ara-barotra sy ara-économique. Monsieur Francis, en tant que conférencier et en même temps en tant que journaliste aussi, quel thème apporterez-vous à cet événement, à la conférence que vous allez participer, vous allez partager aussi avec les jeunes et avec les participants de cet événement? Je vais développer deux thématiques. La première thématique, c'est la jeunesse africaine, la jeunesse malgache, face aux enjeux, à tout ce qui se passe dans le monde entier. Aujourd'hui, vous savez que 65% des malgaches
ils ont moins de 30 ans, 65%. C'est formidable. Dans 25 ans, un jeune sur 3 sur la planète Terre sera un Africain. Ça, c'est une bonne nouvelle au moment où on annonce le vieillissement des pays européens. C'est bien, c'est une bonne nouvelle, c'est une pépite d'or, comme dirait la foire internationale de Madagascar, mais ça a ses revers. Parce que 25 ans, il faut préparer 25 ans. 25 ans, c'est demain. Il faut le préparer dès aujourd'hui. Ça suppose qu'on ait plus d'habitats, qu'on ait plus d'hôpitaux, de centres de santé, qu'on ait plus de moyens de transport, qu'on ait plus de routes. Et ça, il faut le préparer dès aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première thématique. La seconde thématique, c'est la place de l'Afrique et de Madagascar dans le jeu international, dans la géopolitique internationale. Vous savez, aujourd'hui, il y a 2 superpuissances. Il y a les États-Unis d'Amérique, il y a la Chine. Donc, ils font le jeu international. Et quelle place nous occupons, pensons et travaillons pour occuper demain face à ces 2 géants? D'accord. Maraparantsika Madame Erlala, andao entina ary ny fanentanana ho an'ireo mpijery antsika ny tokantrano any antsika marana anazy. Izay mpikarakara ny film na ny foire internationale de Madagascar sy ireo mpandranjara marobe 500 sy 100 dia efa vonona tanteraka handray atsika mandritry ny efatrandro io ny 12 ka hatramin'ny 14 ny volana May ho avy izao. Tongava maro ny vidim-pidirana dia 7 ariary. Ny vavahady dia misokatra manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva. Maro isan-karazany zavatra ho hitantsika any mitolotra ho azontsika any ary misy koa ireo conférence sy animation maro ahafahantsika mitovy fahalalana indray. Eny ary mankasitraka anao ny vahiny tato anaty ny fampahalalam-baovao tamin'ity an'ity. Merci à vous aussi. Merci. Sotra antsika.